mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-tsakafo. Manoloana ny ambana mety havako fefilo ao ampahitrosy izay miteraka fahavakisan'ny tohatranony tongoloina dia mandray ny anjara asa tandrify azy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fitalehavany hay afilentan'ny tontolo ambanivohitra na ny direction du génie rural. Mijanona eny an-toerana manao ny fanohanana ara-teknika ny teknisian'ny ministera, mifanolotanana amin'ny PNGRC, ny APIPA, ny fokon'olona eny an-toerana sy ny mpiara-miombonandoka rehetra manao ny asa maika ho fiarovana ny fefilotsy ho vaky. Ny zavatra ho ataontsika eto aloha dia ny fiarovana ny fefilo vaky io tsy ho vaky moa zany, mbola tsy vaky izy zao fa manao menace zany ho vaky ilay fefilo, dia io no renforcentsika amin'ny alalan'ny asa fanetsemana amin'ny sac de sable sy ny pieux en bois izay ho ataontsika sur 60 mètres linéaire amin'iny fefilo iny hanamafisana an'ilay fefilo mba tsy hioaran'ny rano makany amin'ny tanimboly izay niresantsika teo hoe 700 hectares sy misy toeram-pinenana maromaro ao anatiny io périmètre io, dia hiarovana an'izay indrindra no antony izay asa izay. Ny ekipan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny teknisiana dia hijanona ety an-toerana hanome an'izay tatsoroka ara-teknika izay amin'ny famitana ny asa izay atao ety iarahana amin'ny mpahazo tombotsoa ny commune, ny PNGRC, ny génie militaire, ny APIPA, dia izay asa izay efa tonga moa nataony tatitra any amin'ny ambaratonga ambony rehetra dia izay heverina ho vita ao anatin'ny 7 andro. Marina fa noho ny habetsahan'ny rotsakorana dia betsaka ny atsanga tonga eo amin'ny tohodrano ka nanany sarotra ny mponina no nanalay izany izay nanentsina ny fanarian-drano na ny vandresas ka niteraka ny fahasimbana eo amin'ny ilany havanan'ny tohadrano. Mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-tsakafo.